Tsy ny ankizy rehetra no tafiditra ny anivon'ny sekoly manara-penitra fa misy ny fifantenana atao amin'ireo mpianatra izy hiditra eny. Hoy ny fanazavana Marie Michel Saondrary Malala, ministra ny fanabeazam-pirenena androany alatsinainy. Manalo fitsapahana aloha ny ankizy ka izay maha-indrindra ihany no voaray. Tsy natokana ho an'ireo mpianatra ny anivon'ny sekolim-panjakana ihany koa ny fidirana eo anivon'ny sekoly manara-penitra fa afaka misoratra anarana hanao fifaninana avokoa na ireo izay avy amin'ny sekoly tsy miankina azy. Araka ny fanazavana Marie Michel Saondrary Malala dia efa 5 amin'izao fotoan'izao ny sekoly manara-penitra efa mipetraka eto Madagasikara ary ankizy 707 no efa mianatra eny anivon'izy ireny. Mpampianatra misa 700 no mandray an-tanana azy ireo. Ankoatra nefa dia manam-pikasana hanokatra sekoly manara-penitra 5 vaovao ny fitondram-panjakana manomboka ny volana Desambra ho avy izao. Nolanin'ny antelomeran-dola androany alatsinainy ny fananganana amin'ny fomba ofisialy ny Vaomiara efatra misahana fanadihadiana amin'ny sehatra efatra voafaritra. Ny fomba fitantanana ny vola ny atrehana ny valanaretina COVID-19, ny famonoana FAOB, ireo voafonjana andositra tao fanafangana, ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amin'ny firenena ary fifidianana farany teo izay nahitana anarana miverina indroa anaty lesam-pifidianana no voalaza fa aloha hevitra impanana fanadihadiana ataon'ireto Vaomiara ireto. Miankina eo anivon'ny antelomeran-dola fa mety tsy ho tody hatramin'ny farany ny fanadihadiana ataon'ny Vaomiara satria efa manakaiky ihany ny feim-potoana andreo perinasa amin'izao fotoan'izao. Laza nefa izy fa ho atolotra ny loholona vaovao izay hovidiana amin'ny 1 Desambra ny fanohizana ny asa izay efa tomboka izy ireo ankehitriny. Sokana ny alatsinainy tany Mahajanga ny fiofanana afahan'ireo mpanazatra manaraka fiofanana ny fahazon-dalana na ny licence C avy amin'ny Confédération africaine ny baolina kitra na CAF. Mpanazatra ny lalao baolina kitra malagasy misy 30 no manaraka izany fiofanana izany mandritra ny 17 andro. Aharitra 20 ora ny fiofanana ka isy ny fanadinana ahafahana mahazo ny diplaoma. Hianatra mahakasika ny lalàna mifehy lalao izy ireo, eo koa ny fomba fanaovana fanazara-tena ary ny baolina kitra amin'ny ankapobeny. Tonga nandrotrana ny fanombohan'ny fiofanana ny avy amin'ny Fédération malagasy ny baolina kitra tarihin'ny filoha lefitra voalohany sy ny ekipa ny fitaliavana teknika nasionaly.